Jaona 4:40. Jesosy mampitandrina ny mpianany hoe hiara-ny fanenjehany izy ireo. Jaona 4:40 andininy 1-4. Zany teny zany dia efa nolazaiko taminareo mba tsy hahatafitohina anareo. Handroaka anareo hiala amin'ny sinagogy izy. Eny, ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ary izany no hataony satria tsy fantany ny iray na izaho. Fa izany teny zany efa nolazaiko taminareo mba ho tsaroanareo raha tonga ny fotoan'androny, fa izaho efa nilaza izany taminareo. Ary tsy mba nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany izany satria mbola taty aminareo ihany aho. Jesosy mampahafantatra ny asan'ny fanahy masina eo amin'izao tontolo izao sy ao amin'ny mpino. Jaona 4:40 andininy 5-5. Fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka aho ary tsy misy aminareo manontany aho hoe ankaiza ianao? Fa satria nilazany taminareo aho dia vontona alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho dia hirahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita ahy intsony ianareo. Ny fitsarana satria ny andrinan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridanana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy ankalaza ahy, fa handray avy amin'ny ahy izy ka hanambary zany aminareo. Zay rehetra nanany ray dia ahy avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambary zany aminareo. Jesosy manambara fa hiala teto an-tany ary mampanantena fa hiveriny indray. Jaona 4:40 andininy 4:40-7. Vetivety foana dia tsy hahita intsony ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary ny mpianany sasany niresaka hoe inona izany lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ianareo. Ary satria mankany amin'ray aho. Ary koa ireo, inona izany lazainy hoe vetivety foana izany? Tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nahalala fa tahany azy ireo, dia hoy izy taminy, mifanontany va ianareo? Satria hoy izaho vetivety foana dia tsy hahita ianareo, ary vetivety foana indray dia hahita ahy ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, hitomany sy hisaona ianareo, fa izao tontolo izao kosa hifaly. Ary ianareo alahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoanany. Fa rehefa velon-jaza izy, dia tsy tsarony intsony ilay fahoriany, noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ho ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny. Fa ahitanareo ndray aho, dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro izany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ray dia homeny anareo amin'ny anarako izany.
mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangatà dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no nilazako izany zavatra izany taminareo. Fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa hambarako tsotra aminareo ny amin'ny iray. Amin'izany andro izany dia hangataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izaho no hangataka amin'ny iray ho anareo, fa ny iray dia tia anareo satria ianareo efa tia ahy, ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny iray aho. Eny, nivoaka avy tamin'ny iray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hankany amin'ny iray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona ny tany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny efa tonga, izay hielezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary hilaozanareo ho irery aho. Kanefa tsy irery aho, fa ny iray no ato amiko. Zany teny zany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki, izaho efa naharesy izao tontolo izao.